LG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like frita fatsiro, sady foana inazy. Sakobis, gaskatsara. Fianam-bidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao 10 isanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ny vaovao. Tena misy ve ny fepetra raisy mpitondra fanjakana hamany ireo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena amin'izao fotoana izao raha tena nisy ny fahaiza-manao sy ny finiavana maha-olana tsy efa nampiarina tao anatin'ny 5 taona voalohany nitondrana ny firenena ve mitaky fampiaran-dalàna amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna rehetra nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vovonana roy ahina ampitroatra ny vahoaka ny fanodikodinana ny safidiny ka hanairana izy ireo ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tsy afeno ny vola lany tamin'ny fananganana ny fodravitrasa ny vidiny tike napetraky ny mpitondra fanjakana amin'ilay tetikasa teleferika hoy ny Africa Intelligence araka ny lahatsoratra navoakany izy ireo tamin'ity androany ity. Niamafy ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena tamin'ity vanim-potoana ny fividianana ity hoy ny profesora Ratsimbazafy Jona isan'izany ny sokatra tratra atao sabotsina mena ny farany herinandro teo. Midina an-dalambe hatrany ireo Israelianina isaky ny farany herinandro anohanana ny fianakavian'ireo olona izay lasa takalonaina fihetsiketsehany izay anehoan'izy ireo ny ahiahiny amin'ny praiminisitra Israelianina ihany koa makasika ny fomba hiatrihan'ny ady any antoerany ny antsiprian'izay. Alatsinainy fa 7 ambin'ny volana Jona taona 2024 ankafaliany indray tombo-kilasy tombo-vavy no hitsidiana ny tokantranonao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampirahalamba-bao manasanao ihany koa anarak'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra vetrany nondeha no kafatsika ny fampirahalamba-bao amin'ity alina ity tena misy ve ny fepetra raisy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao hamany ireo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto amin'ny firenena raha tena nisy ny fahaiza-manao sy ny finiavana maha-olana avy amin'ny mpitondra fanjakana tsy efa nampiarina tao anatin'ny 5 taona voalohany nitondrany ny firenena ve makasika izay matoa andahatsoratra Gaëtan Andriatsilafo. Teboka misy 7 mazava ny lesika nambaran'ireo fivondrona ny firaisamoam-pirenena. Eo ampiandrasana ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana samy mikenikenina miomana anaty fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovan-tena ao anaty fahasairanana avokoa ny ponina ny zavatra hita aloha hatreto tsy mitsaha-miakatra ny vidim-piainana amin'izao volana Jona ankatoky ny fetim-pirenena izao vokatr'izay tsy misakafo araka ny tokony ho izy ny akamaroan'ny tokantrano tsirairay no sady tsy misitraka fitsaboana araka ny tokony ho izy noho ny tsy fisim-bola mialalina ny elanelana eo amin'ny mpanankarenina vitsy anisa sy ny mahantra eny anivon'ny fiarahamonina manjaka ny tsy fandriam-pahalemana miparitaka ny basy tsy fatam-piaviana ary mitombo isa hatramin'ny dahalo ambony latabatra eo koa ny kolikoly sy ny fanodinana ny volam-bahoaka ny harem-pirenena lasa tantely afadrakotra sy miondrana antsokosoko mahonena ny nahita ireo zanatokatra anjato ny mifono sachet narina teny adidina sabotsina mehana sy teny Ambohimandray commune na Mahitsy ny fanabeazana amin'ny krosifahana ary ratsy ny rafim-pampianarana sy ny kalitaony ny fanabeazana ohatra amin'izany ny voalazan'ny UNICEF ary no amafisin'izy ireo fa ny 7 isanjato ny ankizy malagasy 7 hatramin'ny 14 taona ihany no manana fahaizana fototra amin'ny matematika ary 13 isanjato amin'ny famakian-teny ny zavatra tsikaritra ihany koa amin'izao ankatoky ny fety izao toa lasa mpivarotra avokoa ny akamaroan'ny mponina ka izay vola kely ananana no ahodina ahafana mividy vary sy laoka mikatso avokoa ny zavatra rehetra ary sahirana ny mpitondra fanjakana raha tena nisy ve no enti-manana ary natoky ny mpiara-mombonantoka dia hikatso sy hihisatra ve ireo tetikasa maro nampanantenaina raha tena nisy vahaolana noraisina dia hiakatra 4,5 isanjato ve ny arikarena faobe ho an'ny Madagasikara ny taona 2024 araka ny vinavina ary voalaza fa iompana any amin'ny sosialy
toe-karena fitsinjara-pahefana ny teti-bola-panjakana raha tena nisy ny fahaiza-manao sy ny finiavana amaolana avy amin'ny mpitondra tsy efa nampiarina tao anatin'ny 5 taona voalohany nitondran'ny firenena ve izany atreto tsy nisy ny fepetra raisy ny mpitondra fanjakana manoloana izany rehetra izany ny toe-karena mitotongana ny ampy hatrany amin'ny 700 ny olona mahanitra tao anatin'ny 5 taona taratry ny tsy fahombiazana izany ary vao maika iamafy ny fiainana eto Madagasikara tsy mijanona eo anefa mbola mitohy hatrany ny fampanantenana sy ny fampandrenadrisa ataon'ny mpitondra ny fampanantenana miampy hatrany ny firenena nefa tsy mitsahatra ny mitotongana izay zany no isan'ny fanontaniana goavana netiny matoa andatsoratra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa mitaky fampiaran-dalàna amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna rehetra nandritra ny fividianana solom-bavambahoaka farany teo ny vovonana rora ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ahina ampitroatra ny vahoaka ny fanodikodinana ny safidiny antony anairan'izy ireo ny fitsarana avo momba lalam-pandreny ny jery aradrariny sy ampamendriana ny fitoriana voaray mialohany famoahana ny vokatra ofisialy fito mazava ny lesika anambaran'ireo fivondrona ny firaisamom-pirenena fikambanana sy sendika ny baribariny andritra iny fividianana solom-bavambahoaka iny teto amin'ny firenena tamin'ny 7 Mey lasa teo isany amin'izany fanitsakitsana ny lalàna fehizoro 2024 tsipika aotraotra-valo mahakasika ny fividianana amin'ny fiandaniny mpitantana ny raharaham-panjakana teo ihany koa ny fampiasana ny tombontsoa sy ny fahefam-panjakana anohanana ny kandida misy azy ireo tafiditra anatin'izany fanitsakitsana ny zon'ireo mpiara-miombonantoka sy delegen'ny kandida indrindra ny SRMV andravonana ny zava-misy sy ny vokatra avy amin'ny birao-pifidianana ahina hiteraka hatramin'ny fipoahany vahoaka ireo tranga samihafa ireo raha ny fanazavana trano tranga izay mampidoza amin'ny fitondrana sy firaisan-kinina ara-tsosialy miantso ny HCC andray ny fepetra mifanaraka amin'izany araka izany ireo tivondry ny firaisamom-pirenena ireto araka izany izay mpanao siny avy amin'ny fikambanana firaisamom-pirenena ny syndika ny mpianatry ny université dia mangataka amin'ny HCC sy ny fitsarana mahefa anatanteraka ny fanafoanana ireo vaton'ny kandida amin'ny fandikan-dalàna mandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny andro ny fahanginana sy ny andro mpifidianana ny fanasaziana ireo kandida ny nandika ny lalàna sy ny fitsipika manan-kery fampiarana ny sazy hafahana ireo tomponantoka sy mpanatanteraka ny osika sy ny fanaovana ny voka-pifidianana izay misy fiatraikany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana mangataka ny mpitandro ny filaminana izahay mba haneo ny tena maizy azy amin'ny fanatanterahana ndraikiny amin'ny tsy fiombana tsy mitanila satria volam-bahoaka no ampiasaina ny mpitandro ny filaminana no andrandraina hanampy amin'ny fampianana ny fampirorona sy ny tahotra misy ankehitriny ka tsy hamevahana ny herisetra ary ny herisetra misoko mangina sy tokony isy fitsarana mitanila eo anivon'ny HCC amin'ny fandraisana ireo fitarainana samihafa ho iatrany ny fanazavana mampametra-panontaniana ny fomba fiasan'ny HCC io izay tsy mbola nazahoana tsoany mikasika ireo requête maro lafy voarain'izy ireo raha ny fanazavana hatrany nametraka ny safidy eto moa zany roy ny resantsika eto fa nametraka ny safidy iny moa zany mbola angatahana hoe anisan'ny zavatra ny takina zany ao anatin'iny hoe tokony isy zany zay le transparence zay ho an'ny nivon'ny HCC tokony mipetraka mazava tsara hoe reto avy nametraka requête dia reto amin'izao avy ny audience tokony atao satria audience publique alizy ao anatin'iny dia hita zany zay ao anatin'ilay hoe mba isin'ilay hoe ataontsika hoe irosoana ao anatin'ilay fangaraharaana satria zay ny anisan'ny mahatonga ny olona hoe maninona misy lasa ovinana nametraka misy kandida anankiray dia rovinana nandeha ny anazy mety hoe misy ny azakazahana ve sa tsy ny azakazahana ao anatin'iny fa tokony isy an'izay le hoe traçabilité zay hoe reto avy nametraka tokony hivoaka zany zay ohatran'ny ny tepiny tribunal de première instance zany rehefa manao ny tribunal de administratif rehefa mitsara izy dia avoakany eo mihitsy zany hoe reto avy na tonga requête dia eo izy mametraka hoe amin'izao ny audience an'io lay olona tsiraray avy ao anatin'io kandida na mety olotsotra zany ao anatin'iny tokony
fa hatramin'izao aloha mbola tsy misy 12 ireo fikambanana sy firaisamom-pirenena nanosiny manamafy izany fanambarana izany ny vokatra ny fifidianana solombam-bahoaka io izay antoka ny fitoniana tsy ny toedrara eto amin'ny tany sy ny firenena tsy aivina trano manaraka akaiky ny fivoarany raram-pirenena ireo firaisamom-pirenena atreto lafondratsy toy ny tsy fanarandalana sy fandikan-dalana nandritra iny fifidianana iny hatrany no voamarika ireo mpisehatra misahana ny fanaramaso ny fifidianana ireo fa samy mampita hafatra amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenina avokoa amin'izao fotoana ny sokajon'olona rehetra anairana azy ireo anaja ny tena safidim-bahoaka nandritra ny fifidianana farany teo ankoatra ny fanajana ny safidy tsy tokony hitanila fa ampiatra ny lalàna velona ihany koa manoloan'ireo endrika fandikan-dalàna sosoka maro izy ireo ho ny mpanao politika tamin'ity andro anty Henri Florian miandro fatratra ny voka-pifidianana ofisialy avoaka ny ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-pandorena amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy maneran'ireo distrika roapolo amby zato mandeha nozy ny vahoaka malagasy ny mpanao politika ny firaisamonim-pirenena izay samy manafatrafatra ity rafi-pitsarana ity mba tsy hanodikodana ny safidim-bahoaka fa hitsara araka ny lalàna ny voka-pifidianana izy ireo mampisika ny ACC ary mankaheriny ACC mihitsy ampiatra ny lalàna mahakasika an'ireny atao hoe endrika na finiavana analavaako na endrika fifidianana safidim-bahoaka na ihany koa fanitsakitsahana lalàna loka amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra dia mampirisika ny ACC mijoro ianareo sahinareo manapa-kevitra ary ona fa ny vahoaka malagasy tsy adala ny fidy ny olona zay ny veriny fa isolo vavana azy amin'ny antenimieram-pirenena ary ino nefa ho tafitana aminareo koa zavatra ny vahoaka zay hoe ity ny candidat hitanay fa miendrika isolo tena ny isolo vavana eo amin'ny antenimieram-pirenena io dia mino zay fa antefany aminareo koa zay afatry ny vahoaka zay ka orenareo hitsara araky ny rariny sy mihitsy nareo ary tsy avelanareo andina ny fieritreretanareo fa avelanareo kosa daikoanareo mba hahafahan'ny vahoaka soroka ny soroatsika ihany koa ny korotana mba tsy hatonga ny vahoaka koa ho kivy tontolon'ny fifidianan'izay hatrany fa hiazo ny distrika nambato finandrahana vetivetsika tsy ekena hatramin'ny farany fanodinana ny safidim-bahoaka ho ireo solotena ny polona vao amin'ny distrika nambato finandrahana na izany aza miandry ampitoniana ny didy avoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenina izy ireo araka ny fanambarana tamin'ity andro anty andoarahantsika ny fanampanazavana tafapetraka soa matsara eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ny fitarainana roa samy hafa izay napetraka Ramatoa zana Maso Kristina izay mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka tato amin'ny distrikta Nambato Finandrahana dia mametraka fitokisana aminareo ACC hiaro sy hijoro amin'ny fahamarinana ka hampiatra ny lalàna ho an'ireo rehetra izay nandika izany izay araky ny efa nampanantenanareo tamin'ny fomba hentritra dia hentritra izay maronisa dia tsy manaiky ny fanimbazombana sy fanitsakitsahana ny safidinay miandry ampitoniana sy ampilaminana izay vokatra avoakanareo ao amin'ny ACC izahay ho feno fahendrena sy tsy fitany lanana masina ny tanindazana makasika ny tetikasa teleférika izay mahaberesaka amin'izao fotoana izao nanamafy ny Africa Intelligence araka ny latsoratra navoakan'izy ireo androany fa tsy feno ny vola lany tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa ny vidin'ny tike napetraky ny mpitondra fanjakana amin'ilay tetikasa teleférika amin'izao fotoana izao io tetikasa io izay efa nangatahany olona frantsay Pierre Laurent ajanona saingy sisika hatrany Andry Rajoelina eo anatrihan'izay mipetraka manoloan'ilay tetikasa teleférika ka saina ho tokanana ny 20 jona ho avy izao nanamafy izany ihany koa ny Africa Intelligence araka ny latoratra navoakan'izy ireo androany ohatra amin'izany ny hoe iza no amatsy ny fitrandahana io tetikasa io ny sécurité sy ny fikojakojana azy sa ve mbola indrambola hafa indray raha ny latoratra nivoaka na teo aza ny appel d'offre natao Andry Rajoelina no nifidy izay ahazo ny tsena orinasa roa araka izany no nahazo ny tsena hitrandraka ilay teleférika izay voalaza ny taratasy fahamahany olona ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra ny kompagnie frantsay Poma miombona amin'ny orinasa malagasy OTI na ouvrage et travaux industriels sy ny groupe STEM international Alti Service
fifanarahana teo amin'ny gouvernemanta frantsay sy malagasy no amatsina ny teleferika ka ny 20 septambra 2024 no natao tao Paris ny fanaovatsony ny tetikasa teo amin'ny Franck Restier, ministry ny commerce intérieur frantsay tamin'izany fotoana, sy Irina Asimbelo, ministry ny fitantanam-bola malagasy. Vola mitetina 20 tapitrisa euro nindramina tao amin'ny trésor frantsay sy 20 tapitrisa euro avy amin'ny banque française Société Générale no anatanterahana ny tetikasa. Tamin'io fanaovatsony ny fanarahana io no efa nametra-panontaniana tamin'ilay tetikasa ny olona frantsay Pierre Laurent manoloana ny fatrana lalina iainan'ny firenena. Ahoana hoy izy no ankatoavana ny tetibidin'ny tetikasa izay tsy misy fifaninanana. Tamin'izany fotoana ihany koa nefa nangatahany ny atsahatra io teleferika io. Antony, ny saran'ny fampiasam-bola ny teleferika ihany no sahan'ny Société Générale BIP France, fa ny fanjakana malagasy no iantoka ny saran'ny fitrandrahana sy ny sécurité, kanefa tsy manana fahafahana amin'izany. No amafisiny hatrany, fa tsy maharaka ny saram-pitrandrahana ny vidin'ny ticket napetraka, ary tsy takatry ny fahefa-mividin'ny malagasy izay tena sahirana ny ankamarony. Araka ny navoaka ny banky iraisam-pirenena, miaina latsaky ny $7.7 isanandro ny 2/3 ny malagasy. Ny zava-misy hoy ny lahatsoratra nivoaka nahazo fankatoavana avy amin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola frantsay ny teleferika. Afa-po ihany koa hoy izy ireo ny filoha malagasy izay tafiditra lalina ao anatin'io teleferika io ka nanome anarana zotra orange ny loko sy anarapetaka ny mpikambana anatin'ny antoko politikany. Tontolon'ny fampianarana no anoizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Efa vonona amin'ny fiatrehana ny fanadinana CEPE ireo mpiadana sy ny hevitrano fandraisana ny fanadinam-panjakana rahampitso. Araka ny fanadiadiana tamin'ity androan'ity ireo mpiadana izay efa nifantoka tamin'ny fanomanana ara-tsaina araka ny fanazavana nandritra ny fijerena ny hevitrano anaovana n'izay fanadinam-panjakana izay rahampitso fity nokolona. Mandritra ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana ny tsy fitsy ny taratasy fiantsona na convocation avy amin'ireo mpiadana. Anton'izany resaka saram-pianarana izay tsy ahafahana mahazo izany taratasy fiantsona izany. Ankoatra izany, entanina ireo ray aman-dreny tsy hanadino izany isorohana ny fikorontanan-tsainan'ireo ankizy. Raha ny fanazavana ny tompon'andraikitra teto amin'ny ivotoeram-panadinana CEG Antanimbarinandriny. Efa vita tamin'ny zoma ny famorinan'ireo mpandraharaha mpanabe izay hiatrika ny asa mandritra n'izany fanadinana izany. Mba ahafahan'ny fanadinana mizotra ampilaminana ary ahafahan'ny ankizy miatrika izany ampitoniana dia nametraka lamina izay eto amin'ny centre. Ny mpiadana zany mba mpanatitra anankiray no miditra mba tsy ho be olona loatra eto tokotany dia mba mpiadana iray dia mpanatitra anankiray. Mikasika ny taratasy fiantsona ho an'ny mpiadana efa voazara tany amin'ny sekoly efa tapitra tsy misy tsony zany eto amin'ny CEG. Ny mikasika ny hoe raha tsy manana ry zareo iny moa zany efa nifampirarahana tamin'ireo sekoly tsy miankina hoe ataovy izay mba azahoan'ny mpiadana ny taratasy fiantsona mba ahafahan'ilay zaza miadana. Raha sanatrika misy izay dia any amin'ny Cisco Tanaville no manantona ny ray aman-dreny mba ahafahana mifampiraraha mandamina n'izay zavatra izay. Amin'ny fotoana fiadinana kosa ety amin'ny foibem-panadinana izy no manantona raha sanatrika misy tsy fananana izay taratasy fiantsona izay. Efa mipetrapetraka ny lamina rehetra ahafana miatrika io fanadinana CEPE io teto amin'ny CEG raha ny fanazavana hatrany. Andro natokana izerina ny efitrano fianarana ahafana miomana ao amin'ny rahampitso ny androany. Tsy fianaran-desona fa fiomanana aran-tsaina sisany ho atao hoy ireo mpiadana. Efa milamindamina kely calcul efa hita ny saly efa hita ohatra mianatra be tsy maintsy miara-diso tsy matahotra. Manodidina ny roa alina eo no tsy maintsy omanina amin'ny fandaniana ao amin'ny mpiadana iray raha nambarany iray aman-dreny androany. Sarotra ny tadiavana izany saingy tsy azo atao ambanin-javatra ny sakafo sy saran-dalana hivezivezena ho amin'ny rahampitso hoy hatrany ity renim-pianakaviana. Tena vonona mihitsy ny ankizy zahay ray aman-dreny koa entina mbavaka fa matahotra ihany aloha faly sady matahotra fe entina mbavaka fa tsy misy zavatra tsy fahin'i Jesosy. Sady ny olona amin'izao tsy manambola mivarotra zay fa tena henjana le varotra. Ny olona tsy manambola ny manana ny ankizy azo efa ampelantanana ihany dia atao mahampy. Any Anosizato zay mipetraka. Frais bisinay 200 le retour
dia ny sakafo tsy maintsy homanina manaritra aty antoandro dia tsy naina koa izy rariva alaina manana vola eo amin'ny 2 alina eo zay rapitso aloha. Manodidina ny 7 alina sy 5 hetsy ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana CPE eo amin'ny rahampitso manerana ny nosy. Nahitana fiakarana telo isan-jato hoarina tamin'ny taondasy io ta io amin'ny ankabeny. Raha ny etsy amin'ny CEG an-tanimbary Nandriana manokana, miisa 3 sy 304 izy ireo no hiatrika izany. Tsy tokony ho tara ho amin'ny 7 ora sasany ireo mpiadina isorohana amin'ny fikorontanana ara-tsaina raha ny fanazavana hatrany. Fanadinam-panjakana isan'ny azo lazaina hoe voalohany ho an'ireo zaza malagasy ny CEPE ka firarian-tsoa be da be ho an'ireo mpiadina manerana ny Madagasikara ao anatin'ny fiatrehana an'izay fanadinam-panjakana izay. Fa mila fiofanana sy fanomanana ireo mpampianatra sy mpanabe eto Madagasikara hanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ireo ankizy tanora malagasy. Ny eto amintsika izay tsy mahafeno fepetra ary tsy voaofana ny mpampianatra frama ary mpampianatra frama avokoa ny 3 amin'ny 7 isan-jato araka ny taremarika navoaka ny teo anivony UNICEF Gaëtan Andriatsilafo. Nanamenjady isan'ny tokantrano tsy maintsy miasa avokoa ny 7 amin'ny 3 isan-jato ny ankizy 10 hatramin'ny 7 amin'ny 10 taona hoy ny eo anivony UNICEF raha namoaka taremarika. Ny 7 isan-jato ny ankizy malagasy 7 hatramin'ny 14 taona ihany no mainana fahaizana fototra amin'ny matematika ary 13 isan-jato amin'ny famakian-teny. Ankoatr'izay, ny 15 isan-jato monja ny mahavita ny sekoly ambaratonga voalohany ary ny 9.7 isan-jato no sahirana mianatra eto amintsika. Mamenatra izany hoe ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana nanaovana fanadihadiana. Fanampin'izany, tokony ho jerena ny fanabeazana maha-olona izay tsy mijanona amin'ny any an-tsekoly fotsiny ihany. Ho potika tanteraka ny firenena sy ny ho avy raha tsy misy fepetra entitra ho raisiny. Raha ohatra nareo mba nieny ny afatry ny amain-dehilahy dia manao an'izao tsy mila bomba atomika ozy izy raha napotika firenena anankiray fa mifanabeazana ao aminy no mpiteo dia izao manjoantsika izao satria miala tsiny amin'izay mpitondra eo amin'izao fotoan'izao tsy manakina akory fa izy dia mitondra fotsiny fitsika rehetrarehetra tompony andraikitra ao anatiny satria nahoana ny zavatra misy ny antsoina hoe fanabeazana takin'ny olona dia anankiroa. Misy ilay miditra any an-tsekoly, iny ilay antsoina hoe éducation formelle. Misy an'ireo ilay tsy any an-tsekoly, éducation non formelle. Fa ny antsika ilay non formelle neka mamenatra olona 5.7 isan-jato ny olona gasy dia sady tsy mahay mamaky teny, tsy mahay manoratra. Mbola lavitondro no atao any amin'ny fifidianana. Mahamenatra olona anie zany efa taon-jato fahafiritsika izao. Ankilany, 7 isan-jato ny mpampianatra dia tsy mahafeno ny fepetra. Tsy voaofana ary mpampianatra frama. Afangaro politika ny fampianarana sy ny fanabeazana ary lasa mibahatoerana izany ankehitriny. Tokony hiova io fomba fanao io ary tokony hisy fiomanana sy fanomanana mpampianatra eto Madagasikara. Lalàna tamin'ny 4 octobre 1966 ty tononiko aminao ty 4 octobre 1966 iraisam-pireneny ty fa ny olona mpampianatra dia tsy mpampianatra nitsiroroka avy any an-danitra fa homanina ho mpampianatra. Inona ny dikany homanina ho mpampianatra? Ampifantarina azy zany hoe ohatry ny ahoana zany hoe mampianatra, ohatry ny ahoana zany kariera na mpampianatra, ohatry ny ahoana ny fivoarana anatin'ny mpampianatra. Fa ny antsika tsisy fanomanana fa dia hoe tsy mahita asako dia roue de secours sisa ihany no mitady mpampianatra za afaka BPC dia aloha mba hampianatra any. Izay no mahatonga an'io. Fa raha ohatra tsika tsy miverina hoe andao hanomana mpampianatra, le manomana ozy tsy le hoe te mampiofana azy fa te manomana ara-tsaina mihitsy hoe izao zany asana mpampianatra, izao no olana ao anatin'ny mampampianatra, izany zany no manina tokoka. Lara-pahamena ary tsy tokony atao ambanin-javatra ny famahana ny olona ny fanabeazana sy ny fampianarana ary ny fandaliana-pahaizana eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny anomanana ny ho avy mamiratra ho an'ireo ankizy sy tanora malagasy ary ny firenena iray manontolo. Mila diovina ihany koa ny tontolon'ny fampianarana ka izay tena niofana momba izany no ampianatra ary tsy tokony hidiran'ny politika, fitadiavan-tseza sy fitadiavam-pahefana. Farefo ny fandraisana anjara ny fanjakana amin'ny fanohanana rabolo ireo akany mandray an-tanan'ireo zaza nanita eny anivony ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao. Ho any akany Avoky Bevalala sy Ambohidratrimo izay eo ambany fiahiny ministeran'ny fitsarana mivantana izay manana ankizy beazina miisa 1.20
Ray miliara sy ronjato tapitrisa ariary isan'ny taona ny vola ilaina hampandehanana any akany. Ny 7 isanjaton'izay hatreto no efa ny fitondram-panjakana ka mamparisarisa ireo mpiara-miombonantoka samihafa ihany koa. Antonina nairan'ny tompony andraikitry ny akany ny minisitra tompony andraikitra nandritra ny fijidian'ireo ankizy. Anatin'ny fanamariana ny ray volany ankizy, ao anatin'izao volana jona zao fanammparazavana. Araka izany hoe fanabeazana izany dia misy filana zany ilana arabola dia efa manodidina ny 1,2 milliard ariary latsaka kely vao mihodina ireo akany anankiroa ireo. Tafiditra daholo zany ny lafiny rehetra ampandrosoana ny mahazoany ankizy isan-taona zany izay. Marihana nefany fa raha mandray anjara arabola ministera fitsarana dia efa mahavita apany eo amin'ny 7 isanjato. Dia izay 7 isanjato zay zany hatramin'izao mbola tsy maintsy ny akany no mitady anazy ka zava-dehibe mihitsy ny fionana tamin'ny ramatoa minisitra teo sy ny mpiara-miasa aminy nampitanana izay afatra izay satria efa amataonana izany. Ahoana moa ny angatantsika fanampiana avy any ivelany raha tsika hita toerana aza tsy mandray anjara ny fanjakana dia misy mihitsy aza ny olona mieritreritra matsy tena manontany hoe manahoana ny fandraisana anjara fanjakana ka raha misy zany fandraisana anjara fanjakana dia hiakatra koa ny fandraisana anjara andreo mpanohana hafa izay ahafahana mampandroso an'izao akany izao. Io fanohanana fa fanjakana io izay marihako fa tsy hoe zavatra angatahana fa efa lalàna nisy tany amin'ny 13,700 no avaozina ny 7,2 tany ambolohany izy arivo ariary isan'andro isan'ny ankizy, nanomboka 7,2 zany dia 4,000 ariary isan'andro isan'ny ankizy. Izay zany ny fandaniana ho anakany misa roa ahafahana mampisitraka araka ny tokony ho izy ny zono ho an'ireo ankizy. Misa 1,20 beazana eny anivony reny akany reny. Fa fisitrahana rano fisotro madio mandany hatramin'ny 5,000 ariary farafahakeliny isan'andro ny tokantrano iray. Amin'ny fisitrahana rano fisotro madio vokatry ny fatapahan-drano lava reny eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao. 5 bidon isan'andro farany amitsitsy ny rano ampiasaina amin'ny fidiovana sy sakafo. Raha ny fitaraina ny roaponina manodidina napasany malo sy mpandrinomby tamin'ity androan'ity fitianokolona. 5 bidon isan'andro no ampiasain'ny tokantrano iray. 700 ariary hatramin'ny 1,000 ariary no vidin'ny iray bidon. Mifanaraka amin'ny alaviran'ny toerana angalana andrano ankilan'ny vidin'ny bidon iray. Vokatry ny fatapahan-drano eo amin'ny vokotany misy ny tokantrano iray. Raha ataonka tsotsotra araka izany, mahatratra any amin'ny 503 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny fandaniana amin'ny vidin-drano ao anatin'ny iray andro. Miakatra 504 alina hatramin'ny 503 alina ny fandaniana isaky ny herinandro. Mahatratra 7 alina ariary hatramin'ny 4 alina sy iray hetsy ariary ny fandaniana amin'ny vidin'ny rano ao anatin'ny iray volana. Araka izany, andaniana 4 alina sy iray hetsy ariary ny vidianana ny rano 5 bidon isan'andro anatin'ny iray volana. Vokatra izay fatapahan'ny rano lavareny izay. Ankilan'izay, ny karama farany ambany eto amin'ny tsika izay 7,902 hetsy ariary raha nitapaka tamin'ity taona 4,20 ity. Izany hoe lany vidianana rano ny atsasaky ny karama raha ny katsotsotra hatrany. Sy ny rehetra ankilany no manana fahefana amin'ny vidin'ny rano io. Ho an'ity renim-pianakaviana mivelona amin'ny sasalamba, lasany amin'ny vidin-drano ny karama tokony ho azo ranonambarany. Izao dia lamban'olona sasako ito. Dia lamba 300 zany dia amin'ny sakafo. Indray andro zany dia misy 3,000 ihany koa. Satria ariary zato ny anankiray. Reha ohatra anay antranonay zany dia misy malany 3 bidon zahay. Ohatrany misy 5,000, misy 700. Le mividin-drano dia efa malany 3,000 farany ambany. Reha ohatra tapaka le ambony ato. Misy 2 andro, misy 4 andro. Zay vao miverina. Sy azo sotroina misy le rano ato fa sy azo sotroina fa misy maloto. Dia anasanasana lamba ohatran'izao fa sy maharaka le rano madio asy anasana lamba. Dia maka mio foana zany zay maka rano anatin'le vovo. Ankilan'izay, tsy misy fiovana ny vidin-jiro aloha eny amin'ny jirama ho an'ireo izay manana pompo manokana. Andaniana hatramin'ny iray hetsy ariary isam-bolana izany miaraka amin'ny jiro raha ny fanazavana hatrany. Isan'andro sy misy fotoana fa raha indreo mandefa rano
da agname sasasakaly agny anao mahazo rano da sy mahita torosaka fa agname sasakalikaligne agny na farafahalakiny zany amy sivy eo anao amy sivaligny iny zany de mahazo rano amin'eny maraindray koa de fa namane vita koa agnaran'igny ia moko sy de magnetigny rano sy gny raha loatra matetika na tonga de facture mitambatra ame ziro sy rano avao gnanay aloha magdididigny eo me 100 000 ariary par mois eo nefa olo visivisy andragno avao magdidy misy efa niotra anjaza taloha fa mba nireklame tagna hay hoe fa mahoana ity yahay olo visy antragno yay sy mitambatra amin'olo nefa izao de hektaona zao ny rano tetiny tsy nisy ao anatin'ny ray volana ka mandeha izy indray mandeha na indroa 7 ny laninay na 10 zay tsy mivarotra fa mampiasa nesaka ny sasana nandrahoana sakafo tsy manasa lamba za fanakaramana ny lamba de mifidy 5 zany 503 ny laninay indray andro nanjary asa fivelomana ho an'ny tokantrano sasany araka izany ty olana amin'ny fatapahan-drano ity raha ny hita tetsy ampandrinomby izay efa hoeritaona izao no tsy lavirary ny fisitrahana rano araka ny tokony ho izy manao asa fitaterana rano amin'ny alalan'ny fanofana fiara ity rem-pianakaviana iray 500 ariary no angalana rano any amin'ny 3 kilometatra miala azy ireo izay varotana 700 ariary ny iray bidon manodidina ny 500 isa ireo bidon isan'andro no taterina raha ny fanazavana hatrany ny rano rey zany manofa tobile de 500 ny bidon rey miakatra makaty any Varatoa le mpitondra entana reny mihitsy de efa atsoina fotsiny izany rehefa hoe misy rano alaina de 200 ny voyage ray ny ariary no manofo de ariary 500 ny bidon regny ny karamany de mivatra 700 ianao ety manodidina ity fortisienne de fofifa de ty atsaronenana de le olona maka kely mipetraka ohatran'izao zany de ame vrai bidon anatiro anina zay de atirina amin'ny kalesany any atrano afaka maka zay tiany alaina izy zany afaka maka ne zay tiany alaina naka 3 izy naka 4 izy de afaka maka efa heritaona amty volana ty mihitsy zao de hita hoe zay mahavelona fa mahatsara anazy zany raha maka 20 zay anao de mba mahita sakafo kely iny tonga de mba mahazo hividanana sakafo hoe lany de mba mahazo sakafo kely zay zany fa tsy mba hita hoe inona ny tombon'le izy satria haridrato isaky ny bidon alaina de mba misy maka maromaro zany de mba hoe mahazo an'izay no mahazo lele atao sakafo androany miamafatra ny olan'ny fatapahan-drano io raha ny tao anatin'ny 5 taona farany porofon'izany fokontany sitraka rano araka ny tokony ho izy teo aloha nanjary amin'ny alina sisa no afaka maka rano ho an'ireo fokontany tsy nahazo rano hatramin'izay tsy nisy vahaolana izany mandraka ankehitriny dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro mifanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo sanytiona ny fanondrana ny sokosoko ny harem-pirenena izay niana azy va natao anatiny izay fotoana ny fividianan'izay eo ihany koa ny fizantany anatin'izao fiomanana amin'ny haute saison touristique izay aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika izay Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 arrières par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 arrières seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ny orinasa Star manohitra ho antsika Star Tour Tana 2024 ny faraiky amby roapolo faroa amby roapolo ary ny fatelo amby roapolo ny volana jona ao amin'ny Coliseum Matsonjombe ho hitantsika amin'izany ny zoma raiky amby roapolo ny volana jona seho iarana amin'ny Dalvis ary Agrad Skies ny asabotsy faroa amby roapolo ny volana jona iarana amin'ny Kikisy Ambondrona ny alahady fatelo amby roapolo ny volana jona iarana amin'ny Princio Eljo ary César isanandro dia isy ireo kilalao kermesy animation isan-karazany izay azahoana loka BDB Panetana Eric Foué Baron Tech DJ Fruity DJ Lupin ary DJ CMC manomboka amin'ny ray ora tolakandro dirana 500 ariary azahoana zava-pisotro Star misokatra amin'ny 12 atoandro ny vavahady
ankafitsy rehetra. Smack 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 tinao smack nena amle hoe tena fakely matariry. Gaufre smack fakely sady misy tsiro fromage tena malefadefa ka mikarepoka tsara. Gaufre smack fakely sady misy tsiro fromage tena malefadefa. Smack lay gaufrette hafa tsiro sady foana ihinana azy. Sokobis gaska tsara. Mamenina ny arabatra ny tomboka lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity avy hatrany dia hiazo any Mahajanga vetivetsika. Zava-dehibe ho an'ny fikambanana ny zanaka Toamasina mipetraka ao Mahajanga ny fivondronana ao anaty fikambanana izay mifototra anaty firaisan-kina ny sosialy ary ny fifankatiavana. Amin'ny feonam-be sy ny lanonana fifampiarabana hatratra ny taona 420 ho an'ny fikambanana izay tontosa ho omaly tao amin'ny ex Don Bosco. Anja Robert Kolomajanga. Nahafinaritra izay no azo amehezana ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona ny Fizato na ny fikambanana ny zanaka Toamasina eto Mahajanga izay natao ny tontolo andro ny Alahady 12 ny volana Jona 2022. Nataony any 16 juin 2024 ny fifampiarabana tratry ny taona ny fikambanana ny zanaka Toamasina Fizato. Vory maro ny mpikambana avy Tamatavy ary misaotra ny olo maventy an-tanàna, ry préfet, ry procureur sy ny kambana rehetrarehetra avy amin'ny faritany Toamasina. Amin'ny mahazanaky ny Toamasina ny Fizato dia nasongadina teto nandritra ity lanonana ity ny fomba amampanao Betsimisaraka. Izay avy any amin'ny faritra Antsinanana iny na mifoko Betsimisaraka dia amin'ny toerana misy orana moa no misy anay. Amin'ny fotoanan'ny Tsaboura dia zava-misy any toerana no atao fomba amampanao. Rehefa Tsaboura dia tsy misy ny omby vonona dia misy sakafo irasana. Dia ny sakafo iraisana zay dia amin'ny alalan'ny fomba amampanao Betsimisaraka no anaovana azy dia amin'ny ravina, amin'ny sorogna avy amin'ny lavin-dingoza. Dia hita teo le fomba amampanao Betsimisaraka rehefa amampanao dia mihinana amin'ny ravina, mihinana amin'ny sorogna, dia mihinana amin'ny volo, dia amin'ny lagnanana, dia misy ro, misy betsy. Zay ny fomba amampanao Betsimisaraka rehefa amin'ny fomba Tsaboura. Toy ny fikambanana rehetra ny Fizato izay mifototra tanteraka amin'ny firaisan-kina, eo ihany koa ny lafiny sosialy. Ny masamihafa ny fikambanana zanaka Toamasina zany amin'ny fikambanana hafa. Misy itovizany ihany aloha satria misy fandraisana an-tanana sosialy karaha misy olo marary na misy olo trapahoriagna na koa amin'ny hafaliagna zany dia mifagnotrana. Fa araka ny fahaizantsika na andro hoe Betsimisaraka zany Betsimisaraka maro raha fonosina azy zany io. Nahatratra 200 ny mpikambana tonga tamin'ity fety ny Fizato teto Mahajanga ity. Teo ihany koa ireo mpianatry ny fimitama eny anivon'ny université ny Mahajanga izay nampiseho ny dia avy any amin'ny faritra iny. Na izany aza tsy mialonjafy ny Fizato ary mbola miantso ireo zanaky ny Toamasina hiditra sy anatevin-darana ao anatin'ny fikambanana. Ya misaotra antsika jiaby tonga marobe niany tsy nampoizy ary magnentana antsika jiaby avy faritany Toamasina mba hiditra amin'ny fikambanana zanaky Toamasina ary tonga ivory isaka lahady faharoan'ny vola. Magnamafy ny fagnentagnana ho antsika tsiraikaraiky tsika mpikambana na tsy mpikambana araka ny koragnany teo satria misy tenintsika zay hoe vary tsy misara-drano Betsimisaraka tsy misara-dra magnano ke tsika Betsimisaraka asehontsika zay mahavary sy rano antsika zay. Amin'ny mahalanonana azy dia nanakoako teto nandritra ity lanonana ity ny gadona Basesa teo ihany koa ireo hira avy any amin'ny faritra Toamasina iny. Avy any Mahajanga dia hiazo any Toliara vetivetsika tonga nanome fampitaovana ny vondron'olona ifotony mamelo onko any Ambondrolava commune Belalandah district any Toliara faharoa ny manisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjavy. Bonhomme Élisée Kolo Toliara.
noho nisy fampian'ny fitaovana entina mampiroborobo ny faritra arovana izay tantanany vondron'olona ny VOI mamelo honko eto Belalanda. Namaly ny filan'izy ireo ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo ho entina mampiroborobo ny fiarovana ny faritra arovana izay sahanin'izy ireo. Izy koa ny fanolorana fitaovana ho an'ny vondron'olona ifotony mamelo honko mba anampiana azy ireo ao anatin'izay asa soazay asa fiarovana honko. Anisan'ny izay fitaovana izay nisy ny GPS, ny talkie-walkie, ny gilet, ny kiranila, ny arrosoir, ny angady sy brouette satria izy ireo dia mitantana pépinière koa tanjanakazo dia fanohanana sy fanomezana hery no atongavanay ety androany. Zava-dehibe ho an'ny VOI mamelo honko izao fampitaovana izao. Mankasitraka mankatelina anareo mampahery anay fa tsy vitanay samirery ty safe zahay vahoaka tsy mandady harona zavatra lafo tahaka tony tsy dia voavidinay dia anisany manampy anay amin'ny fiarovana ny honko. Dia mankasitraka tena mamerina fisaora ministra fa hery lehibe ho anay ny fahatongavana eto manampy anay manosika anay amin'ny fiarovana ny alahonko igny. Izao hetsika izao moa dia tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ady amin'ny fiovaovany toetrandro izay isan'ny vaindohan-draharahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Ao anatin'izay vaovao mandidina ny tontolo iainana izay hatrany fa mahakasika an'ireo trangana fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena samihafa. Efa nisy hatrany io fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena io saingy ny amafy izany tamin'ity vanim-potoana ny fividianan'ity ho ny profesora Ratsimbazavy Jona. Ny fiafaran'ny herinandro teo nisy indray ny sokatra tratra atao amin'ny komuna Sabotsinamena. Tambazotra matanjaka ahitana olona ambony eto amin'ny firenena ny tompon'antoka amin'ny fanondrana ireo zava-mananaina mampiavaka amin'ny Madagasikara ireo ho hatrany tipisehatra amin'ny tontolo iainan'ity olona saina. Misy 270 indray no tratran'ny mpitandron'ny filaminana atao amin'ny komuna Sabotsinamena ny fiafaran'ny herinandro teo. Ny marainan'ny Sabotsy 17 Jona 2024 tokony tamin'ny 3 ora sasany no nahitana ireo zanatsokatra nisy nanary teo Morokarabe tao Vavafolo Fokotany iadidin'ny komuna Sabotsinamena ao amin'ny distrikta Antananarivo Avaradrano. Ireo irakiraka matahotra ho voasambotra sy mety ho tsy fifanarahana teo amin'ny mpandray sy ny mpamatsy no nahatonga izao zava-mananaina ahina ho lany tamingana na rina izao ho ny fanohikevitra ny mpisehatra eo amin'ny tontolo iainana azo tamin'ny Antsoatarby. Reny olona nanary an'ito eny izy tena Sabotsinamena tratra eny mety le nanandrana nanao eny le na olona ny karamoina dia natahotra hoe sao dia tsara dia nariny le izy rehefa maty. So fatany satria raha vao tratra amin'ireny izy dia mitady fa iza le olombe iza le tompona tena tompona andraikitra sisy te voateny mihitsy. Ny dikan'izany zany fampiaro zany le amiko fampiaro le mpanao ratsy dia tenena foana efa nisy olona voasambotra mba hikalmena ny olona fotsiny tsika zany efa afa baraka tanteraka misy olona mpitondra tsy mety etazafa fahambaraka izany tsony zanatsokatra mifono sachet nisy nanary ary tsy tratra teny an-toerana ireo nitondra azy araka ny fampitambo vaovao ray avy amin'ny mpitandro filaminana. Efa nomenan'ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera ireo biby ahafahana miaro azy. Ny fanondranana harem-pirenena izay nisy foana au Niger pendant ny groupe d'études et de recherche sur les primates saingy ny amafy izany tamin'ity fitaom-pifidianana ity. Tsokatra moa hitantsika fa ny tanalasy ny namany tsy hitantsika fa ny reptile dia misy foana isaka ny fotoana élection ka amin'ny fotoanany élection io zany misy korotana savorovory politique tsy milamina le fanjakana zany rehefa misy fotoana élection dia amin'ireo foana matetika zany misy fiondranana biby ohatran'izao ka izy ity moa ireo no hitantsika fa za tsy mino fa ireo ihany ireo ny tratra ohatrany hoe tsy misy akoatran'ireo fa za mbola betsaka le izy fa resaka fanjakana tsy milamina tompona andraikitra tsy manao ny asany satria variana amina zavatra hafa amiko izay fahitako an'izy aloha. Nisy olona voasambotra hono ka mety olona le bata entana daholo ny ireo voasambotra ireo eto amintsika zany tsy mitsitsitsy ny olona ny vilany fa eto amintsika zay dikan'le hoe misy olona tompona andraikitra ambony mpanao kolikoly ary efa réseau le izy dia rehefa ny tompona andraikitra ambony moa manao an'le izy dia mazava fa tsy maintsy manatanteraka ny ato ambaniny ary resaka volo io fa maninona tsy misy olombe tavavoaka ny aéroport zany izy tavavoaka amin'ny douane pasoara ny sisy tany malagasy ary
matio mbola mitihotra ohatran'izao tambazotra tena efa milamina tsara. Ho lany tamingana ireo biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara ary ho tantara sisa ho iatran'ny faneokeviny raha tsy mbola misambotra ireo tena atotongokotroka an'ireny fanondranana antsokosoko ireny ny mpitandro filamenana. Ny enatrany amin'ny fitopolo isanjato ny trangana tsy fandriam-pahalemana atao amin'ny commune Ambatomena district Antsirabe faharoa. Ny commune izay nanjakan'ny asandalo sy ny tsy fandriam-pahalemana ka nampitarain'ireo mponina. Amin'izao fotoana izao tafatsangana ny poste avancé ho an'ireo zandary izay ezaka manoka ny commune sy ny vahoaka na Ambatomena. Andry Nirina Rendriamertsokolo Antsirabe. Commune nanjakan'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka toy ny asandalo sy ny halatrombon'ny commune Ambanivohitra Ambatomena district Antsirabe faharoa atao anatin'ny fatrofakana karatra. Ankehitriny dia azo lazaina fa nianatra any amin'ny fitopolo isanjato izany asandalo izany hoy ny ben'ny tanàna noho ny fametrahany ity poste avancé ho an'ireo zandary eto amin'ny commune Ambatomena ity izay nitokanana ny 12 ny volana Jona 2024 sy 2000 lasa teo. Tsy nisy ireo mpamatsy vola na hafana nanangana izao fotodrafitrasa vaovao izao fa ezaka manokana izay nataon'ny commune sy ny vahoaka Ambatomena ary fanampiana avy amin'ireo malala-tanana no nahafana nanangana izany. Tsapa fasahirana ireo vahoaka teto Ambatomena fô mbola tsy nisy ity poste avancé ho an'ireo zandary ity raha ny fanazavany ben'ny tanàna. Tamin'ny fotoana mbola tsy fisian'ny poste avancé dia somary sahirana ny vahoaka rehefa misy ny olana eny anivon'ny fiarahamonina na ny filana andavanandro tahaka ny hoe verikaratra. Any amin'ny commune Tsaronenina Sambovotra eo amin'ny 9 km miala eto amin'ny commune Ambatomena vao afaka manao an'ilay déclaration de perte ohatra. Fa anisan'ny anankiray izay ngeza be tao aoriana ny fisian'ity poste avancé ity dia ny fisian'ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny resaka halatromby sy ny fanafian-dahalo izay matetika izy io mitondra basy fa hatreto dia hita hoe niena tanteraka izany niaina hatramin'ny 70 isanjato angambany izay tsy fandriam-pahalemana izay. Fa eto dia misaotra manokana kosany ireo angadina ananana sy vinahitana na ahafahana nahazo ity fotodrafitrasa izay bâtiment anankitelo ahitana efitrano miisa 12 ireo bâtiment telo ireo. Lohandrindra aloha dia ny vahoaka Ambatomena iray manontolo izay tsy asiana fanavahana. Fa anisany nampingeza be tamin'ny fahavitany reto fotodrafitrasa izay hita masontsika reto dia ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ihajo Andrianainarivelo sy ny sénateur voafidy tamin'ny anarany antoko ihany koa dia Michel Rakotondraibe zany sénateur voafidy tato anatin'ny faritany Antananarivo. Mbola marobe ireo ezaka ara-pitaovana ho amin'ny fampandehanan-draharaha tokony hanampian'ireo mpitandro filaminana izay miasa eto amin'ity poste avancé ity ho iatran'ny ben'ny tanànan'ny commune Ambanivohitra Ambatomena ka anaovana antsoavan'ireo malala-tanana sy olona tsara sitrapo izay afaka miara-miasa hatrany amin'ny commune Ambatomena sy afaka mamatsy ara-pitaovana ity fotodrafitrasa vaovao ity. Ny mahakasika ny lafiny fitaovana dia mbola misy tsy ampy ny ordinateur sy ny imprimante ary ny moto ampiasain'ireo zandarima ireo zany mbola tsy ampy fa hatreto dia ny moto an'ny ben'ny tanàna no mbola ampiasaina natanterahana izay asa izay ary ny imprimante eo anatin'ny commune ihany koa no mbola natanterahana ny taratasy atota taratasy ilaina ao anatin'izany poste avancé izany. Eto dia manao pimaso amin'ireo olona rehetra izay tsara sitrapo mba ahafahana tena mametraka araka ny tokony ho izy ny maha poste avancé azy dia manao pimaso amin'ireo malala-tanana mba hiara-iasa amin'ny commune mangataka fiara-miasa hijerena akaiky an'izay imprimante ordinateur ary ny panneau solaire hoentina matsina herinaratra amin'izany fitaovana ho ampiasaina izany. Araka izany dia efa perinasa tanteraka ity poste avancé ho an'ireo zandary eto amin'ny commune Ambanivohitra Ambatomena ato anatin'ny fatrofakana karatra ity amin'izao fotoana izao ary tsapa fa nahitana fiainana hatrany amin'ny 70 isanjato ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay mateti-piseho aty atoerana. Tontolon'ny fizahantany no anoazantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ankoatr'ireo valan-javaboary ahitany ireo zava-maniry sy biby tsy fahita fa tsy eto Madagasikara. Isan'ny sarian'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ireo vahiny ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny fanehoana bebe kokoa ny kolotsaina malagasy izay manana ny mampiavaka azy saingy tandindondoza amin'izao fotoana izao ho ny faneho-kevitry ny mpisehatra ao anatin'izay tontolon'ny fizahantany izay. Onona saina. Fomba iray ifandrombonan'ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany amin'izao ny fampahafantarana bebe kokoa ny kolotsaina malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena entina misarika ireo mpizahantany isafidy any Madagasikara. Misy masy vao miteny hoe Madagasikara
dia misy an'le dessin animé Madagasikara na ohatrany hoe misy zèbre, lion, ohatr'izany dia rehefa atoronao anazy hoe resaka communauté locale ange dia ohatr'izao hoe dia gaga izy hoe ay tena mahasarika zany satria tsy fahita manerana an'izao tontolo izao dia izay ny tena mahasarika bebe kokoa amin'izao zany ankoatran'le hoe visitina parc et réserve mampifanerasera ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'ny vahoaka malagasy eo amin'ny fiainana andavanandro zany hoe hitan'zareo ny fiainan'ireo mpanasa lamba, mpivarotra dia hitan'zareo hoe ahoana fomba fiainana malagasy ahafahan'zareo miaina bebe kokoa an'le hoe tena Madagasikara zany hoe amin'ny resaka histoire, resaka famadihana dia fantatry ny vahiny avokoa izany. Tombony ho antsika ny fitazomana ireo fomba mampanao ho hiatrany ny fanazavana ary tokony ho atao laharam-pahamena ny fiarovana na eo aza ny rivotra entiny fandrosoana. Tontolon'ny fizahantany izay misedra olana eo amin'ny fifamoivoizana na anabakabaka izany na antanety manampy ireo ny tsy fandriam-pahalemana. Raha manao tsidika ny Antananarivo ka mianga eo amin'ny garany Soarano hiakatra avakany amin'ny Haute-Ville any amin'ny Lahaoty dia taloha zany tsy dia matahotra ny touriste satria taloha zany mbola tsy malaza be le hoe insécurité fa nefa kosa tenenanay Delmelo izy hoe ny insécurité misy foana tsy eto Madagasikara ihany fa n'aiza n'aiza zany na manao tsidika tanàna lehibe dia tsy maintsy misy foana ny insécurité fa ny azony atao dia miteny anazy mialoha dia izy moa zany matahotra mazava ho azy fa zay miezaka mampiteo fotsiny hoe taloha izy ohatran'izao fa ankehitriny izy efa amin'ny somary grave kokoa fa nefany azony atao foana no miaro an'le mpizahatany zany rehefa tonga eto hoe zao no tokony atao ohatra hoe tsy entina ny zavatra sarobidy loatra n'aiza n'aiza eto maneran-tany dia ohatr'izay foana tsy entina ny zavatra sarobidy loatra dia ezahana foana ho mailomailo. Manao izay tandrify azy ireo mpandraraha ahafana mampiodina ny asany efa nisy ny anjara biriky nentin'izy ireo ho fanamboarana ireo lalana miazo ireo toerana mahasarika mpizahatany eto amintsika saingy tsy ampy izany raha tsy mandray ny andraikiny ihany koa ny fanjakana. Asa mitosy maharitra no andrasana raha ny fanazavana ho fanatsarana ny endriky Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fanatanjahantena taranja volleyball efa ao anatin'ny fanazarantena ho fanomanana ny fiatrehana ny fifaninanana nasionaly ny ekipan'ny ligue paritra ny volleyball ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanomanana ny hetsika Bakin 90 amin'izao fotoana izao. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Fanazarantena hiatrehana ny fifaninanana nasionaly eo amin'ny taranja volleyball. Ireo ekipa regionaly ao anatin'ny ligue paritra ny volleyball eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fanazarantena izay atao etsy amin'ny complexe sportif. Araka nefa vaovao entsika moa zany tanterahana eto Mahajanga ny 13 au 21 juillet ny championnat national ny I14 sy I16 dia ny fanomanana ny antsika etsany atomboka androany zany ho an'ny coupe régionale ny jeune zany hoe I16 sy I20 zany amin'ity farany herinandro ity dia ny 14 zany ampiarahana amin'ny le Bakin 90 fa ny finalin'izy rehetrarehetra zany dia ho tanterahana le 23 daola. Ao anatin'ny fandaharam-potoana ny ligue paritra ny volleyball eto amin'ny faritra Boeny dia isy ihany koa ny hetsika ho fanomezam-boninahitra ny kintan'ny volleyball izay ho tanterahina ny faha 20, ny faha 20 ary amin'ny faha 13 ny volana Jona izao. Araka ny efa fantatsika dia fanomezam-boninahitra ny Madame Miery sy Ramsendrina zay tsisy vina amintsika tsony eto Mahajanga raha ny tantara mpiainany izy mivady ireo. Ka io indrindra no anentanana antsika maraina atoandro hariva mba ho tonga anotrina amin'io événement izay manomboka ny 21, 22, 23. Ny tena tsara indrindra ny angatanay fanotonanareo dia ny 22 satria amin'iny misy cérémonie manomboka amin'ny 6 maraina. Zany hoe misy projection maromaro zavatra atao eo dia entanina antsika mba ho tonga izay atao ato amin'ny complexe ihany izay zavatra rehetra zay. Fanomanana zany efa elaela ihany nanaovana azy amin'izay mahafanomanana azy zay mbola mitohy foana moa izy hatramin'izao satria araka izay le hoe fanomezam-boninahitra an'izy mivady izay azo lazaina fa nametraka zavatra be dehibe teto Mahajanga tsy eo amin'ny lafin'ny sport ihany fa eo amin'ny lafin'ny fianarana. Fampianarana indrindra ho amin'izay mianatra atao amin'ny Saint-Gab, Notre-Dame, lycée, misy team sanitaire koa ao dia tao anatin'izany izy mivady izay mampatonga antsika eto
sy manentanantsika be lehibe mba ho tonga hanotrana izany fanomezam-boninahitra ampitondraina ny loha hevitra hoe back in 19 ity fionambeny ny mpanao volley-ball izay karakarai ny ligue paritra ny volley-ball eto Mahajanga ity ho fanomezam-boninahitra ny Ramsendrina sy madame Ery. Tapitra treo ihany koa ny fampilalam-bavao amin'ity ala ity naizanaiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany mbola maro mifandarina hoentina aminao amin'ity ala ity ka hanasananao hatrany tsy hisaraka aminay veloma tompoko. Smack, like offre tafatsiro sady foana ihinana azy. Sokobis, gaska tsara. Fihenam-bidy 10 hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 12 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjato. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.